Ny 12 Martsa izao amin'ny 12 ratoandro no fantatra ireo mpilalao voaantso handrafitra ny Barea ny Madagasikara ho an'ny andro 5 sy 9 amin'ny fifanitsanana Afrikana hiadiana ny amboarahira-tany 2024. Amin'ny fotoana io no amoaka ny lisitra ireo mpilalao voaantso ny mpanazatra Corentin Martins. Nandritra ny herinandro vitsivitsy taorian'ny nanendriana azy moa dia efa nivezivezy tany ampitan-dranomasina ny tily sy nizaha ireo mpilalao handrafitra ny Barea ity mpanazatra vaovao ity. Ny 12 Martsa moa no tanterahina ny lalao hiadiana amin'ny Nosokafana ao anatin'ny andro 5 ary ny 14 Martsa kosa izany ho an'ny andro 9 izay hiadiana ny Madagasikara amin'ny Ghana. Taorian'ny tranga famonoana olona izay niseho tany Toamasina ny talata lasa teo dia Nidina eny Toamasina ireo mpitarika avy ao amin'ny Emmonat izay tarihin'ny jeneraly Jean Herbert rakoto malala komande ny zandarmaria-pirenena. Ny jeneraly Dera Masinjaka manantsoa rakoto arvelo lehiben'ny etamazorn'ireo tafika ary ny contrôleur général de police Dani Marius rakoto zanany tale jeneraly ny polisy pirenena. Nivory niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny filaminana ao an-toerana moa izy ireo ametraka paikady maharitra sy mahomby hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Nisy ny toromarika nomena azy ireo hitadiavana sy hisamborana ireo nahavandoza tamin'ny tranga famonoana olona iny. Efa misy moa ny hetsika fampandriana fahalemana manokana ataon'ny hery fiarovana sy filaminana ao Toamasina na andro na alina ho fanamafisana ny fiarovana ny mponina sy amerenana amin'ny laon'ny aingana ny filaminana ho hiatrany ireo tompon'andraikitra ireo. Feno tanteraka ny fepetra ahafahan'ireo mpitsabo ao amin'ny sambo Merci Chips amin'ny fanomboana ny fandraisana ireo marary hoy ny fanambaran'ny governoran'ny faritra Atsinanana Andry Rakotovao. Nisy moa ny fampahafantarana izany tamin'ireo tompon'andraikitra tao Toamasina ny alakamisy. Ny alatsinainy 10 Martsa izao no anomboka ny fandidiana ho an'ireo marary voafantina amin'izany. Efa tafaverina ao Toamasina ity sambo mpitsabo ity amin'izao fotoana izao ary vinavinaina hatramin'ny 200,000 ireo olona andalo FITSABOANA mandritra ny 10 volana hijanonana ao Toamasina. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Mahajanga androany alakamisy ny tetikasa Girl Empowerement, tetikasa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny tetikasa Hiverina. Ity tetikasa ity dia natao ny VEHIVAVY 12 hatramin'ny 15 taona ho fanomezan-danja ny zatovovavy malagasy sy ho fanomafisana ny fahaiza-manaony ary ho fanampiana azy ahaleotena. Tafiditra ao amin'ny fanomanana ny Youth Connect Africa 2024 izay atao eto Madagasikara amin'ny fiafaran'ny taona koa izany hetsika izany. Itoy manerana nosy moa ny Girl Empowerment aorian'izao fanokafana izao. Tonga nanokatra izany hetsika izany ny vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina sy Moustapha Marsan ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Iara-iasa amin'ireo fikambanana skoto ny commune Antananarivo renivohitra. Fikambanana skoto miisa 7 no niarana nosonita amin'ny commune ho Malalarby teny amin'ny Kianjabeny Mahamasina ao amin'ilay tetikasa soa iombonana. Isan'ireo nanosonia ny fikambanan'ny tanora adventiste na ny jeunesse adventiste ny tileto Madagasikara na koa ny mpanazava sy ny hafa koa. Isan'ny andrasana amin'ity fiarah-miasa ity ny andehanan'ireo tanora manao fanentanana isan-karazany eny anivon'ireo boriboritany eto Antananarivo renivohitra. Ny commune kosa no hanome ireo fitaovana entina miasa sy hanohanana ireo tanora ireo amin'ny asa fanasoavana sy fanentanana taony.